Zavana milano amin'ny tompo amin'ity andro talata efatra amby folo jona roapolo amby roa arivo ty ny anjara mofinaina antsika dia filazantsara Matthieu toko faha 1 amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Matthieu toko faha 1 amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ivavaka sika. Verim-pidarana anao hatrany zay raha eo fa akaiky dia akaiky anay ny anaranao. Ary ianao dia mampaheny anay manakariva amin'ny alalan'ny teninao dia ataovy mahita fidirana atrenao indray zay amin'ny alalan'ny teninao hananana hery sy faherezana indrindra makivaky ty toandro ty. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofa naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika Matthieu toko faha 1 amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana izany. Rehefa tafiditra teo akanjaka tepola Jesosy ka nampianatra ka nanontany azy eo mitsorina andro olona ka nanao hoe fahefana manahoana no anaovanao izao ary iza no nanome anao izao fahefana izao. Jesosy namaly ka nanao tamy hoe izao kosa anotananareo zavatra iray ary avalianareo zany, izao kosa ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisa amin'ny Jaona avy taiza moa zany avy tany an-danitra va sa avy amin'ny olona? Ary izy hoe niara-saina ka nanao hoe raha nolazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia valiany hoe sika ka nahoana anareo tsy nino azy ianareo. Raha nolazaintsika hoe kosa hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny voaka sika raha satria nataon'izy rehetra ko aminany Jaona. Dia namaly any Jesosy izy ka nanao tsy fantatray. Dia Jesosy taminy izao kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izany. Faona kosa ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka lahy nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anakandeha miasa any amin'ny tany mboloboka anio. Ka namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Nefa no niafaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka nandeha izany koa. Ary izy namaly nanao hoe andeha aho, tombokanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy rahalahy no nanao ny sitrapony raingy no izy tamin'ny lamatoa. Ny masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia variana ny adihevitra eto Jesoita tamin'ny Jesosy nanatona amin'ny Jesosy hoe ahoana marina ty fahefana anananao ty fahefana vaniza. Ny fariseo sy ny mpisorona sy ny olona dia lasa saina hoe fahefana vaizy ty fahefana Jesosy tsy nety namaly na fahefana vaiza na fahefana vaiza no fanontaniana koa mba nataon'i Jesosy tamin'izao. Nanontany izy hoe batisa Jaona ve fahefana vaiza avy any an-danitra ve sa avy amin'ny olona? Fantatsika tsara fa amin'ny batisa amin'ny Jaona dia batisa ny fivavahana. Jaona ilay nanomana ny lalana evian'i Jesosy. Izy ilay nanontsanotro hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kaleny, ataovy ny tsara ny lalana mba hanomanana an'i Jesosy amin'ny eviany. Eto Jesosy efa tonga amin'ny zareo nefa dia tsy nety inona any batisan'i Jaona sy Jesosy reto fariseo reto. Ato amin'ny soratra masina ry havana, rehefa tsy mino ianao dia tsy azo rariny eo anatrehan'Andriamanitra na dia kely aza. Zay nahatonga an'i Jesosy niteny indray maka hoe aza isan'izay tsy mino fa mino fa sambatra zay mino nefa tsy nahita. Ianao koa zay velona amin'ity andro ankehitriny ity. Soratra masina dia tapitra manondro an'i Jesosy avokoa. Jesosy nge le fahatanterahany soratra masina ao amin'ny Jesosy ny fahatanterahany zavatra rehetra. Izy raha teo nefa miteny hoe sy tonga izy andava na aninona fa hatanteraka izay voalaza ny soratra masina. Ka tianao tanteraka aminao ve zay lazain'ny soratra masina? Manatonga an'i Jesosy satria ao aminy no fahefan'Andriamanitra fahatanterahany soratra masina. Amen. Tera sy misaotranao izay raha io fa nataonao niariary teninao indray
fahaizana koa no fahatanterahan'ny teninao. Izy tokoa le teny tokony ho fa ka nian'olona taminay. Ataovy ny fahefana izay. Minora teo efa nanome azy ny fahefana rehetra anandanitra tsika tany ary amin'ny anarany no fana manao ny zavatra rehetra. Paoly apôstôly dia nampianatra anay mihitsy hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Aza vilisahaka amin'ny sanakoa izay fa ny anaran'ireo ihany. Misy fahefana sady izy koa le fahefana manafaka sy mamonjy anay. Sitrakainy ary vavaka be anay izay miandanitra. Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Ataony ny sikaponao, dia tany tahaka ny an-danitra, minaniny ny masazo anay, amalilany erika, tahaka na milana izy irika taminay, izay mitondra anay mifakampana, aminafanay amin'ny ratsy, eo fanjakana sy hery, ary voninahitra manakizay, amen. Tanterahany tompo amintsika ny izy totany izao. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, ihany fonareo sy nevitra ireo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay ny antsoanareo sady izy amin'ny fisay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.